vacancenay hainareo angasy vacancenay yes i blanche zay blanche zay blanche ay tsitsika zay andafy aty Zilio yes and zay i blanche zay ambaniko bane citation ambaniko bane ça va efa complet sakafo jiaby ato anahira akory jitsika e ato avao zahay ao nareo Madagasikara ao yo ankasitraka amin'ny MT Castello nahitako tumangin. Sapat ko Castello eh. Tena sapat. Di miakna mo kong sera mo. Apa Francis eh? Ya. Dewa kipat siya bro. Transmits Manses. Ya. Saan start Madagascar? Vacances, mo daw sa kanto. Karagor mo na ro Madagascar. Saba? Nyasa sa lairo, sabi mo mo. Ima mo, man ko bane. Anao mo aiza? Anao koa Nosy Be. Invité va groupe 30 koa anao Nosy Be. Après Nosy Be la réunion, préparez nareo la réunion jiaby. Préparez nareo 21 août. Anniversaire ni Manahira 30 yaby à la réunion. Angafana Ay, ito. Maafan. Pa ito kay kinawin peso ba't sita no? Ah. 7 mila tinazan eh. Tinazan 7 mila usa. Ah, ato ka dito pa mo. Ah, yeah, bom. Yeah. Agora desculparam, Dario. Dispara, Zeri. De pessoa não tá no desculpar. Ah, bom. Yeah. Merci. Lah. Rehefa saraka de saraka. Rehefa saraka de saraka. Célibataire manahira tsy mialonjafy. Voilà. Courage anao e. Kenao boka tsy hitako.
Miantso anao za raha afaka avy eo. Andefasa M-Pesa. Ya, kofa 21 io angatatsika amin'ny Zagnahary mba ho tanteraka jiaby lava velogno tsika iaina soamantsara. Zagnahary boka mandatsa raha jiaby. Tsy maintsy tonga tsika mivola 21 août. Rendez-vous à la Réunion hein. Zay plonze. Ah. Jeep. Yo bro. 30 26. Yeah. Yo. Anji. Ya, eto zay groupe 30 zanakin'i Menabe dia mankasitraka amin'ny Ocean Dream izay Anosy be eto Ambatoloka. Fa azavako anareo jiaby raha mikasika amin'ny zava-misy amin'ny Ocean Dream ao. Mandroso nareo. Ya, afaka azavako anareo rehefa avy eo fa ho agnatiny tsisy zavatra eno. Ocean Dream Ambatoloka Anosy be. Ya, io izy. Voilà. Ocean Dream. Ya. Makasih. Super. Io zay le ato amin'ny Ocean Dream ato agnazava aminareo tanteraka izy hoe zao sy zao raha amin'ny Ocean Dream ato. Zay zany manao plongée ataonay aty, resaka plongée, resaka excursion, dia afaka avy ianareo manitesta hoe ahoana sy ahoana no mpandeha la plongée aminay aty. Commence batemy, formation, même mampianatra manao snowboarding koa. Zay. Ya. Fa azavako anareo mahita vidéo maro nareo bakeo azavako anareo jiaby mikasika ny hoe ino sy ny zava-misy ato amin'ny Ocean Dream Ambatoloka Anosy be Elville. Courage nareo jiaby. Io le farany. Tiako mandray izy. Ha? Misy escalier miakatra jusqu'à farany 90 degré. Ino magnarana ity? Nosy tany kely. Nosy tany kely. Zaho io andeha atao nosy tany kely ato. Voilà. Mahazo réseau tsara ty. Mahazo réseau tsara. Manao ka misakangity. Manao karaha izy. Bokana boty. Azonareo? Ambadika ny tiana kitra, ambadika ny kitra, ambadika. Anareo mandalo manao karaha ty, manao karaha ty. La place jiaby. Kaktumaan ko baka. Pandeso mo siyang dream ato.
Eka, faly miarahaba ny Gaël zao manahira tsy mialonjafy zanaky Menabe. Zao manahira tsy mialonjafy. Afaka zavany Gaël aminakahy ve sady afaka zavany Gaël amin'ireo mpagnaraka zao amin'ny Facebook ao reo hoe ino sy ino zavatra misy aminareo ato amin'ny Océan Dream ato. Fa mahaliana aminakay ary mety ho liana bebe kokoa koa le mpagnaraka zao amin'ny Facebook ato. Ya, makasitraka ny namana manahirana na Jesanosy be eto, indrindra tonga soa aminay ato amin'ny Océan Dream eto Ambatoloka Nosy be. Ny Océan Dream de centre de plongée izay nijoro nanomboka tamin'ny taona 1990. Namana zany izay no voalohany raha niteta Nosy be sy telo tany Madagasikara. Tsy motsy zao Nosy be eto. Satria Nosy be eto andafy za io andafy kokoa nareo jiaby a Madagasikara any. Moi zemely korovoany azavazavao iaby raha misy aminareo ato amin'ny Océan Dream Ambatoloka Nosy be eto Monsieur Gaël. Ya, ny zavatra ataonay moa zany tsy resaka hoe plongée fotsiny fa manao koa zay excursion sy ny bateau de croisière na reny catamaran reny. Zay zany zavatra ataonay eto amin'ny centre de plongée Océan Dream. Ka manao korsakôry zany ho an'ny zahay mbo tsy mahay io, mbo tsy mahay plonge io. Nareo hoe afaka mampianatra amizay zahay te hiplonge sa manao korsakôry. Ya, tsara mipetraka fanontanianao zay namana manahirana zay mivoany. Izay tsy afaka mandray reo zay mbola tsara miplonge mihitsy na reo zay mbola tsy mahay milomano afaka mampianatra zay amizay zavatra zay. Angambany tsy isataona raha ny fitaovana aloha zany 100% zany. Raha resaka matériel tsy isataona. Tena mbola tsara miplonge mihitsy anao na andeha miletika anaty rano reny mbola nandeha milomano amin'ny surface fotsiny tsy isataona zay fa afaka mampianatra zato isan-jato. Satria zay manana moniteur afaka mitondra anareo amizay fotoana zay no mampianatra. Amizay moniteur efa voahofana zany fa raha tsy mitondra maro. Makasitraka aminareo eto nandray anay groupe 30 ary tena makasitraka bebe kokoa fa afapo zahay, afapo amin'ny raha iabiaby ary makasitraka mpiara-miasa aminareo iabiaby ato amin'ny Océan Dream Ambatoloka Nosy be Elville. Zahay andafy ho anareo jiabijiaby mpagnaraka manahira jiabijiaby mino fa raha andalovan'ny manahira zany, wow, mahafinaritra tena mahafinaritra mandalova Ambatoloka amin'ny Océan Dream afasin'ny pharmacie. Ambatoloka io afasin'ny pharmacie misy an'izay io atao hoe Océan Dream zay mandalova fa mahafapo tena afapo manahira afapo ka Mahay milomano. mahay milomano aby manahira. Sambako lianina olo agnambo nandeha ambany tany agny zao agnatin'ny rano agny zao. Mahafinaritra ary mankasitraka anareo mpiara-miasa jiabijiaby ato amin'ny Océan Dream zemely korovoany 30 minutes mandresy. Madagascar, Océan Dream et Madagascar Attitude ont fait découvrir les milieux marins aux Malgaches et aux étrangers. Le club a été créé en 90, mais est géré à l'heure actuelle entièrement par des Malgaches. Le directeur est malgache, les moniteurs sont malgaches, et on fait de plus en plus de formations pour des Malgaches de Tana, mais de toute région de Madagascar, qui viennent en vacances à Nosy be. Est un club qui a été créé en 1990, que j'ai créé. Et alors aujourd'hui, on a formé de plus en plus d'encadrement malgache. On fait des sorties plongées sur Tanikedi, mais aussi sur les bancs de l'entrée. On fait des croisières plongées avec un catamaran sur les Radam et sur les Mitsu. On forme à tout niveau, du baptême, on fait des baptêmes d'enfants. Là, on a fait des baptêmes d'enfants de 6 ans
et jusqu'aux adultes. Les formations font tout niveau du niveau 1 jusqu'au monitorat. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre?